Amen. Andohatra tenin'Andriamanitra tsika. Amin'izao vaninandro sarotra izao sady sarotra izao amin'izao vanim-potoana tsy milamina izao sa milamina izao dia inona zavatra omeny tompo asy ianao zavatra omenanao tompo mana zavatra omena ny tompo dia mifantotsahanao amin'ny plasy misy anao mety tsara ve moa toerantsika zao dia misy teritery ny toerana mbola misy se zao afaka maka plasy tsara tsy voababahany dia hifatoka ianao telefony nampanginy tsara fa za jerijerena aza tiana aza lalalaofina raha tsy hoe ao ny baiboly dia eto amin'ny fanatrehan'ny tompotsika izao tiany amiko sy aminao izy zay saotra Jesosy ny fitsarana Jesosy ny fitsarana ho azy ho anao asy ianao rehefa miaina an'izany. Jésus est le repos pour toi et moi. Est-ce que tu le vis déjà, ce repos? Il n'y a de repos sûr qu'en Jésus. Tu ne peux trouver nulle part qu'en Jésus. Jésus, mais pas la religion. Ce n'est pas une dénomination qui va te sauver. Ce n'est pas un nom. Ce n'est pas une personne. Mais Jésus. Alléluia. Pour chacun de nous ici, la vie va de plus en plus vite. Il y a beaucoup de préoccupations, beaucoup de tumultes, il y a beaucoup d'exigences. On nous demande toujours plus. Et quand tout va vite, quand ça ne s'arrête pas, la pensée va toujours très vite, on pense. Et si nous n'avons pas un fondement solide, alors nous avons des peurs et des craintes en nous. Et quand nous avons peur, quand nous craignons, alors nous devenons même malades. Et en cette période de la vie, il y a des maladies que les docteurs ne peuvent même pas détecter. Parce que la solution n'est pas les médicaments pharmaceutiques. Est-ce vrai? Et les médicaments que nous avons, les recherches qu'on fait pour nous apaiser, pour les maladies, ça ne nous apaise pas. On n'est pas satisfait, on n'est pas complètement guéri. Est-ce vrai ou est-ce faux?
satria tiany jesosy aseho mihitsy hoe tsy ny vahaolana any hoe ny tena vahaolana any ary mitondra fitsarana ho anao hoe dia izaho hozy jesosy. Parce que Jésus veut démontrer à tous que la solution c'est lui, le repos c'est lui. Tsy misy afaka miremplacer an Jesosy Kristy ao amin'ny fonao. Personne et rien ne peut remplacer Jésus dans notre cœur. Ary tsy misy hitondra ny fahafianona ameny izay banga ao anatinao na vola na trano na fiara na asa na vady na zanaka zay zavatra rehetrarehetra noariana dia tsy afaka ameno izay banga sy aby eo amin'ny fiainanao. Et personne ni rien ne peut remplir le vide qui est dans notre cœur, ni la richesse, les belles voitures, la famille, une épouse ou un époux, les enfants, rien ne peut remplacer ce vide dans notre cœur. Alléluia. Tsy miteny hoe tsy ilaina ny vady aman-janaka, tsy ilaina ny asa, tsy ilaina ny vola, tsy ilaina ny fiara sy ny sisa. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin de voiture, ni de famille, ni d'épouse, ni d'époux, ni d'enfants. On en a besoin. Je ne dis pas ça. Fa tsy afeno anao zany. Mais ça ne va jamais nous remplir, nous donner la plénitude. Fa eritrereto fa zay olona rehetrarehetra manana zay ilainy ara-materialy rehefa tsy eo Jesosy misy banga foana eo namoty fanina tahaka ninona ary izy. Fa rehefa mipetraka mangina ao an-tranony ao izy, rehefa mijanona rery eo izy, misy banga foana. Tous ceux qui sont comblés, on va dire matériellement, ils ont toujours ce vide quand ils sont tout seuls dans leur coin, chez eux. C'est Jésus, ce vide. Et on essaie de remplir, de combler par plein d'autres choses. On comble par le sport, gymnastique. On comble par les promenades. On comble par le travail. On comble par la religion. On comble par les chants, les louanges. On comble par les arts martiaux. On comble par les études, les diplômes. Mais on reste assoiffé. Il y a toujours un manque, un vide. Il y a toujours la crainte, le doute. Il y a toujours le manque de calme. Parce que ce sont des semblants de solutions. Halleluja. Ho anao efa manana an'izany dia afaka mijoro vavolombelona. Ho anao izay mbola tsy manana an'izany dia rehefa mandray an' Jesosy ianao manaiky an'ilay fanjakana eo am-po dia sa ilaza ianao fa manana fitsarana ao aminy. Mais la solution qu'on donne, c'est Jésus. Pour ceux qui le vivent déjà, ils peuvent être des témoins et dire que c'est Jésus la solution. Alléluia. Zaho ny mpiandry tsara hozy Jesosy. Jésus a dit, je suis le bon berger. Jésus est le bon berger qui peut te garder, qui peut te protéger, qui peut te bénir, qui peut prendre soin de toi. Parce que c'est lui qui se présente en tant que bon berger. Et c'est d'un bon berger dont nous avons besoin. Lisons Jean 10. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Jaona toko fahafolo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry. Ary izy no voan'ny mpiandry vavahady, ary ny ondry mihaino ny feony, ary izay ondry ny tokoa dia antsony amin'ny anarany avy
ka entiny mivoaka ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feony ireo ary ny vahiny tsy arahany fa antosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Izany fanoharan'izany no lazain'i Jesosy taminy nefa tsy azon'izay zavatra nolazainy taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izao ny vavahadin'ondry. Mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako fa tsy nihaino azy ny ondry. Izao ny vavahady. Raha izao no idiran'ny olona dia ho vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary andringana. Izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Izao no mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Ary ny mpikarama satria tsy mpiandry na tompon'ny ondry izy, ko raha mahita ny ambodi avy dia mandao ny ondry ka mandositra, ary ny ambodi misambotra ny ondry ka mampiahaka azy. Mandositra izy satria mpikarama ka tsy mitandrina ny ondry. Izao no mpiandry tsara ary fantatro ny aho sady fantany aho. Dia taka ny ahafantaran'ny ray aho sy ahafantarako ny ray, ary izao manolotra ny aiko amonjy ny ondry. Manana ondry hafa izay tsy amin'ity valy ity aho, ary ireny koa dia tsy maintsy hoentiko ka iaino ny feoko, ary ho tonga andihan'ny ray izy sady ray ihany ny mpiandry. Ary izany no itiavan'ny ray koa, satria izao manolotra ny aiko mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisotra ny aiko amiko fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Izany didy izany dia azoko tamin'ny raiko. Ary nisy fisarahany indray tao amin'ny jiosy noho izany teny izany. Ary maro tamin'ireo no nanao hoe manana demonia izy, efa very saina, nahoana no mihaino azy ianareo. Ho koa isany sasany, tsy mba teny ny demoniaka zany, moa ny demoniaka va mahay mampahiratra ny masony jambo. Halleloia. Dia toizantsika ary amin'ny andininy fahenina amby roapolo. Verset 26, nous continuons verset 26, Jean 10, 26. Kanefa ianareo tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko mihaino ny feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka, ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy overy izy mandrakizay, ary tsy izy andrombaka azy amin'ny tanako. Alléluia. Averiko kely io verset io. Je répète ce verset. Fito amby roapolo ary fahavalo amby roapolo. Les versets 26, 27, 28, je reprends. Kanefa tsy mino satria tsy mba isan'ny ondriko. Ny ondriko mihaino ny feoko, ary izao mahalala azy, ary izy manaraka ahy, ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy overy izy mandrakizay, ary tsy isy andrombaka azy amin'ny tanako. Halleluia. Ny raiko izay manome ady lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanan'ny ray. Izao sy ny ray dia ray ihany. Zay zavatra tena tiana zaraina amintsika hoe c'est ce que nous voulons vous partager aujourd'hui, c'est que Jésus est le bon berger. Ary ny se présente mihitsy izy atao am'ty zao na toko fahafolo ty ho aso anao hoe izy no afaka miandry ianao ary garantie ny fiambenany ianao. Et il se présente ici lui-même dans ce chapitre 10 qu'il est le bon berger et qu'il peut nous garder. Manam-pahefana amin'ny zavatra rehetrarehetra izy ary tsisy matohatra azy. Il a le pouvoir sur toute chose et rien ne peut le contrer. Ary arak'ilay lazaiko teo hoe amin'izao tsy fandriam-pahalemana zao a, amin'izao fiainana tsy milamina zao a. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette vie tumultueuse où on n'est pas du tout en sécurité, dia mitady zavatra azo antoka ny olona. les gens cherchent la sécurité. Ary raha miresaka ianao hoe Jesosy a dia ohatra ny meza fotsiny. Et quand on parle de Jésus, ça fait rire. Lazainy faharesaka fotsiny. Ils disent que c'est seulement de l'histoire en l'air. Ary zay zavatra tena tiana toriana aminao a, salamo dia milaza hoe andramoka izaho fa tsara Jéhovah. Et c'est ce que nous voulons vraiment prêcher aujourd'hui, comme il est dit dans Psaume, goûte et vois que Dieu est bon. Sambatra izay rehetra mialoka aminy. Heureux ceux qui s'abritent en lui.
zany hoe raha hitory an'ity aminao dia zavatra efa iainako zaraiko aminao. Si je vous prêche cette parole aujourd'hui, c'est parce que je la vis déjà. Tsy théorie zaraiko aminao. Je ne vous partage pas de la Tsy hanao théorie. resaka commentaire de texte eto fa hay commentaire de texte daholo nanao commentaire de texte fa fiainako miaraka amin'i Jesosy ny fiarovany ny fitantanany zavatra efa nitestena ary garantie ty zaraiko aminao ty. Halleluja. Ce n'est pas un commentaire de texte que je vais vous faire, mais c'est quelque chose que je pratique déjà. C'est quelque chose que je pratique déjà. Vous pouvez applaudir Jésus si vous le vivez aussi. Les gens en ont marre de la théorie. Les gens en ont marre de la religion. Les gens en ont marre de la dénomination. Les gens en ont marre qu'on leur prenne, qu'on leur soutire de l'argent. Mais le bon berger dont je vous parle ici, tout est gratuit. C'est gratuit et c'est garanti. Alléluia. Et c'est parfait. Gratuit. Fa tena fiainana zany lazaiko anao zany miaraka amin'i Jesosy. C'est la vie avec Jésus. Mitady fiainana ianao. Tu cherches une vraie vie. Hozy Jesosy hoe izao ny fiainana. Jésus a dit, je suis la vie. Tady ianao hoe aiza ny marina. Tu cherches où est la vérité? Dia hozy Jesosy hoe izao ny marina. Jésus dit qu'il est la vérité. Mitady ianao hoe iza ny lalana aiza ny lalana. Tu cherches où est le chemin? Dia hozy Jesosy hoe izao ny lalana. Jésus dit qu'il est le chemin. Izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité, Jésus a dit. Zay le fahamarinana tiana lazaina aminao. C'est la vérité qu'on veut vous dire aujourd'hui. Français izy dia mazava mihitsy hoe je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. Zany hoe raha amin'ny teny frantsay ny article le la zany le article zany dia article défini. Ny article défini dia tena hoe manambara fa io le tena izy tsy misy hafa. Ny indéfini mantsy dia miteny hoe je suis un chemin, je suis une vérité, je suis une vie. Dika zay dia hoe izaho anisan'ny fiainana, izaho anisan'ny lalana, izaho anisan'ny fahamarinana. Fa tsy zay ny lazainy Jesosy. Jesosy dia niteny mihitsy hoe je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Zany hoe izy niteny hoe izaho ihany ny fiainana, izaho ihany ny fahamarinana, izaho no lalana. Halleluja. Ary tia nambara aminao zany tsisy lalana hafa e, tsisy fiainana hafa, tsisy fahamarinana hafa. Ary zay mahatonga Jesosy ny teny taorianan'iny hoe tsy misy makany amin'ny ray hafa tsy amin'ny alalako. Halleluja. Tsara ne zany zavatra lazaina anao zany. Tsara ne zany zavatra lazainy Jesosy zany hoe tsisy adihevitra io. Hoe samy manana ny fomba andehana fa ny Andriamanitra ihany. Nanao resaka méditation ianao, nanao resaka yoga ianao, nanao resaka ino izy teo? Nanao resaka Bouddha, resaka Islam, Andriamanitra ray ihany. Fa ry samy manana fomba andehanany ihany, tsy misy makany afa-tsy ao amin'ny Jesosy ihany. Halleluja. Jésus est le chemin et le seul chemin. C'est bien défini en français que c'est le chemin. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Ce n'est pas un chemin parmi tant d'autres, parmi le yoga, parmi l'islam ou autre chose encore, mais il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Halleluja. Zany hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy ondry botrabotra. Ça veut dire que quand on est en Jésus, on est des brebis grasses. Des brebis en forme. Des brebis en forme. Des brebis bien nourries, bien encadrées, bien comblées par l'amour de Jésus. Alléluia. Tsisy ondry miafiafy zany, tsisy ondry mahaizy zany, tsisy ondry mahatahotra zany, tsisy ondry kanosy zany, fa ondry manana antoka, fa misy mpiandry tsara ao aminy ao, tsisy atahorana. Alléluia. Donc en Jésus, nous sommes des brebis confiantes et nous n'avons peur de rien, nous n'avons aucune crainte. Ho anao zay reraky ny fiainana. Pour vous qui êtes fatigués de la vie, Reraky ny adi-tsaina. qui êtes fatigués des soucis de la vie, Voakeja ny fahazaran-dratsy. qui sont emprisonnés Voakeja ny fomba des ratsy. mauvaises habitudes, Efa nandramanao daholo ty rehetrarehetra ty hanafahana anao. vous qui avez déjà tout essayé pour vous libérer de tout ça, Toeram-pivavahana maro. vous avez essayé beaucoup d'endroits
nandramanao beaucoup de religions. fampiresaka sy ny fampizara tamin'ny mpitondra fivavahana maro. Vous avez essayé de converser avec Fa des pasteurs, teo ihany ny teo. mais rien ne change. Fa ty androany ty andramika izao Jesosy direct anotoranao. Mais aujourd'hui, on vous conseille, on vous présente directement Jésus. Miinvite anao Jesosy androany Jésus t'invite aujourd'hui. amafiso ny fitokisanao amiko izy Jesosy. Renouvelle ta confiance en lui aujourd'hui. Miantehera. Il a dit, aie confiance en moi. Appuie-toi sur moi. Moi, je suis confiant. Zao no lazainy teo. Misy ny atao hoe mercenaire. Il a dit tout à l'heure dans Jean 10 qu'il y a des mercenaires. Ny pikarama zany. Ny pikarama ozy izy rehefa avy ny ady, rehefa avy ny loza dia mandeha mitsoka izy, dia miaka ny ondry. Le mercenaire, il s'enfuit parce qu'il est mercenaire et il laisse les brebis Satria pikarama izy. parce qu'il est mercenaire. Fa izao kosa ozy Jesosy, za tsy pikarama. Mais il a dit Jésus qu'il n'est pas un Fa mercenaire. za tena mpiandro tsara, za tena anao mihitsy ary anao anahy. Il est le bon berger. Ary amin'ny fitiavako ny ambenako anao, ny arovako anao, ny tantanako anao, ny tahiko anao, sy karakarako anao, ary eo foana. Alléluia. Et il dit que c'est par amour qu'il va s'occuper de nous, qu'il va se soucier de nous, qu'il sera toujours là pour nous. Noho izany, Donc, inona no iavahanao manana an Jesosy mpiandro tsara amin'izay manana fomba hafa hiampiasana azy. donc qu'est-ce qui te différencie, toi qui es un bon berger, de tous les autres? Raha manana an Jesosy ianao, Si tu as Jésus, inona no iavahanao raha ohatra ka mbola harary fo ianao nefa tsy manana an Jesosy koa maharary fo? qu'est-ce qui te différencie d'un autre qui n'a pas Jésus? Si tu as encore mal au cœur, toi qui as Jésus, Raha manana an Jesosy ianao nefa mbola hoe mistress. Si tu Fiona ny continues- anarana an Jesosy raha mbola histress ihany. si tu continues encore de stresser, à quoi sert Jésus alors? Aretin'ny fotoana moderne zany stress zany. Et c'est une maladie moderne, le stress. Dia tsisy fanafody momba stress iny. Et il n'y a pas de médicament contre le stress. Amboamboarina eo misy hoe ballon anti-stress. Il y a des ballons anti-stress Misy hoe muzika anti-stress, dia mihaino mozika dia miala ny stress. ou musique anti-stress. Dia rehefa tapitra indray zany le mozika dia miverina ny stress. Donc on se détresse et quand la musique est terminée, on est encore stressé. Dia rehefa tsy eo koa le baolina anti-stress dia miverina indray ny stress. Et quand on n'a pas le ballon anti-stress, le stress revient. Dia misy no misotro Il y en a qui boivent mba hampialaala dia pour oublier, tonga ny zoma dia atao aloha fa ohatrany navesatra iny herinandro iny. pour oublier pour les vendredis magnifiques, pour oublier la semaine Dia chargée. misotro dia iny rehefa misotro dia efa ohatrany lasa mimime kely. Et quand on boit, on devient joyeux, Dia rehefa misotro dia ohatrany lasa metototo. Dia ohatrany on devient insensible, on devient joyeux. dia eo dia ny afarany moa sasa mitomany dia eo indray izy mamboraka rehefa avy misotro. Et il y en a qui commencent à pleurer et à se confier quand ils boivent. Ary misy rehefa mamo zay izy vao miteny ny alahelo ny aminao. Et il y en a, c'est quand ils sont ivres qu'ils disent tous leurs problèmes, qu'ils te confient tous leurs problèmes. Misy olona fantatro zay mihitsy eto Ambohiba eto. Il y a quelqu'un que je connais Fa ary andalana ary. dans la rue là-bas, en Boubou. Rehefa mahita anahy izy tsy mamo izy. En forme tsara. Salut copain. Quand il me voit, quand il n'est pas saoul, il me dit oui, salut mon père. Manao- Copain, salut copain. Copain, pardon. Manao mahery be izy, manao miresaka tsara mihitsy izy. Il est en forme, il parle correctement. Rehefa mamo am'izay izy Et quand il est saoul, resaka am'izay eo am'izay izy vao teneniny am'izay le alahelo rehetra. Za koa copain tena misy désespoir mihitsy ato et c'est là qu'il me raconte tous ses désespoirs. Oh copain, j'ai beaucoup de soucis, j'ai beaucoup de désespoir. rehefa tsy mamo izy tsy mitantara an'izay. Quand il n'est pas saoul, il arrive à se retenir. Fa tantarainy eo hoe vadiko miasa ary, vanako miasa ary. Il est normal, il raconte sa vie. Zay ao mety tsara ny fiainanay. Ma femme travaille là-bas, on est propriétaire. Rehefa tafanena aminy miaka mamo izy, Mais quand je le croise et qu'il est saoul, mamboraka am'izay izy. là il se confie sur tous ses problèmes. Ahoana copain ny analako an'ity misy chagrin ato copain. J'ai un chagrin, copain. Misy désespoir ato copain.
J'ai du désespoir, copain. Jesosy ho any lalana manao. Et je lui ai Jesosy dit- fahamarinana manao. Je lui dis que c'est Jésus, la vérité pour lui. Dia efa ambarandray izy, efa tena fantatra zany fa dadabeanay paster copain. Et il me répond, oh, je le sais, parce que mon grand-père est pasteur. Dia hoe tsy resaka dadabeanao paster io. Et je lui dis, ce n'est pas une question de pasteur grand-père ou père pasteur. Fa ianao mihitsy malala an Jesosy, mahafantatra an Jesosy. Mais il faut que toi, tu connaisses personnellement Jésus. Alléluia. Analana an'le tahotra ao koa dia be da be tsy fantatro. Misy manao arts martiaux. Et il y en a aussi qui pratiquent les arts martiaux pour ne pas avoir peur. Manao karaté. Kung fu, karaté Sy ny maro samy hafa. et tous les arts martiaux. Ozy le namako tany la réunion zay hoe dadanao izy izy voagezany io arts martiaux io mihitsy. Et j'ai un copain à la réunion qui me dit, tena mipelipelika tampoka dia voniny ao ny vatiny. il me raconte qu'il est vraiment comment on dit, retenu par les arts martiaux. Il en rêve même la nuit, il fait des gestes et il arrive à battre sa femme la nuit. Misy fanao. Il y a un esprit, un mauvais esprit. Raha ohatra manao kung fu fotsiny ao dia misy hoe serpent, tigre. Pour ceux qui saka. pratiquent le kung fu, on parle tout le temps des chats, des tigres, des serpents. Zany hoe fanahy miditra dia lasa manao an'le style an'ianao sy ny fomba rehetrarehetra. Il y a un mauvais esprit qui entre en toi et tu fais le même style que ces Dia animaux-là. mieritreritra fa mafy be. Et toi, tu crois que tu es fort, tu Fa es puissant. rehefa mipetra-drery any ianao dia mahatsiaro indray ianao anatina hoe tena. Mais quand tu es tout seul dans ton coin, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Tsy mety. Dia misy mba hamono eritreritra dia miasa foana manenjika asa manao asa. Et il y en a d'autres aussi qui se consacrent beaucoup trop au travail, qui travaillent, jour et nuit. Raha vao mijanona dia marary. Et dès qu'ils s'arrêtent, ils sont malades. Dia misy moa ankoatra le misotro, misy misakafo. Il y en a qui se saoulent, il y en a d'autres qui mangent, qui n'arrêtent pas de manger. Dia misy ny tsy mahina-kanina, tsy mahatelin-kanina. Et il y en a aussi qui sont anorexiques, qui n'arrivent pas à manger, Aha. qui n'ont pas d'appétit. Aretina daholo zany. Tout ça, ce sont des maladies. Satria entin'le fiainana mirotoroto. Parce que la vie stresse, parce que la vie va toujours plus vite. Dia ianao raha milaza manana an Jesosy nefa mbola manaraka zany fomba fiainana zany koa. Et toi, c'est toi qui te dis avoir Jésus en toi. Et si tu suis aussi ce mode de vie, Inona no anarahana an Jesosy? à quoi sert de suivre Jésus? Fa rehefa tonga ao aminao zany Jesosy zany, Mais quand Jésus s'invite en toi, dia manana fiadanana ianao. tu as la paix, Manana fitsarany ianao. tu as le repos Amin'ny fotoana rehetra, à tout moment, amin'ny toerana rehetra. en tout lieu. Satria izy miteny hoe indro izao momba anareo mandrakariva. Parce qu'il a dit, je suis Ambara-pahatonga ny fataperana zao tontolo zao. Parce qu'il a dit, je suis Alléluia. avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ny baibolinao mety adinonao raha mandeha mivoyage ianao. Tu peux oublier d'emmener ta Bible si tu voyages. Ny CD misy hirahiranao na ny MP3 anao mety adinonao rehefa andeha hivoyage ianao. Tu peux oublier tes CD ou tes MP3 où il y a des Ny chansons. fanafodinao mety adinonao rehefa mandeha mivoyage Tu ianao. peux oublier tes médicaments quand tu voyages. Sy ny maro hafa mety ho adinonao daholo. Et d'autres choses que tu peux encore oublier. Fa Jesosy milaza fa zao eo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperana zao tontolo zao. Mais Jésus, il Alléluia. a dit qu'il est toujours là jusqu'à la fin du monde. manaraka azy ianao. Hoy le voalaza ao anatin'le jaona toko fahafolo teo hoe nitondra ny ondriko mivoaka dia mialoha azy za eo aloha ny ondriko manaraka ahy. Et nous le suivons. Le bon berger, il est devant nous et nous le suivons. Zany hoe io fiainana miaraka amin'ny Jesosy io dia Ça veut dire que la vie avec Jésus, c'est la pratique. démonstration isan'andro. C'est une démonstration quotidienne. Ny olona mipenipenina, ny olona marary, ny olona matahotra, ny olona tsisy fanantenana. Les autres sont malheureux, les autres n'ont pas d'espoir. Les autres sont malades. Fa ianao tsy matahotra, ianao tsy mipenipenina, ianao manana fanantenana. Mais Alléluia. toi, tu ne crains pas, tu as de l'espoir. Satria hoy ny voasoratra amin'ny Kolosianina hoe Kristy ao anatinareo ny fanantenana ny voninahitra.
Parce qu'il est écrit dans Colossiens que Christ en vous est l'espérance de la gloire. Kristy en vous et l'espérance de la gloire. Jesosy ao anatinao, zay ny fanantenana. Jesosy ao anatinao, zay ny fitsara. Jesosy ao anatinao no mandeha anananao fiadanana. Alléluia. C'est Christ en nous qui nous donne la gloire, le repos et l'espérance. Zany hoe zavatra efa ao anatinao, zavatra efa iainanao, zavatra efa Jesosy velona ao anatinao, ny zavatra tiana resahana aminao eto. Donc on veut vous parler de Christ vivant en nous. Tsy resaka fakanesana any am-piangonana. C'est pas une histoire d'aller à Tsy l'église. resaka fidirana amina sapana. C'est pas une histoire de faire partie d'une Sampan. Oui. Dans des branches de Dans les branches des de l'église. De l'église. Tsy resaka fanaovana asa fanompoana sy fandoavam-bola. Ce n'est pas une histoire de donner de l'argent dans une église ou servir. Fa ny makany am-piangonana, ny mandeha miditra sapana, ny mandoha vola, manao asa fanompoana. Mais tout cela, faire partie d'une église, servir à l'église, tout cela. Rehefa tsy eo Jesosy ary rehefa tsy maniraka anao amin'izany Jesosy a. Quand Jésus n'est pas là, mavesatra ho anao zany. quand Jésus n'est pas là et quand il ne t'a pas ordonné de le faire, ce n'est qu'une charge pour toi. Eta mavesatra ho anao vany. Eta mavesatra ho anao. Ce n'est qu'un fardeau pour toi. Andeha ho any amin'ilay fivorian'ny sampana indray. Ça- Andeha andoha rakitra indray. Andeha andoha didy indray. Tout devient fardeau. Zavatra resahana aminao tsy resaka fandoavana didy, tsy resaka fandoavana rakitra, tsy resaka fidirana sapana, tsy resaka fandehanana am-piangonana, fa ny zavatra teneninanao androany dia Jesosy ilay miseho présenté hoe izaho ny mpiandry tsara. Donc aujourd'hui, on ne veut pas te parler de tout ça, d'être un membre de l'église ou de faire une offrande, mais Jésus veut se présenter à toi aujourd'hui. Ny haiko hamonjy ny ondriko ary omeko fiainana izy dia fiainana be dia be. Il a dit que je suis le bon berger. Il va donner sa vie pour nous, une vie abondante. Alléluia. Hainao zany hoe fiainana be dia be zany. Tu sais ce que ça veut dire, vie abondante? Ny manana fiainana feno fahafenona, feno fitsarana, feno fiadanana, feno filaminantsaina ianao ao amba Jesosy. Alléluia. C'est une vie de plénitude, de repos, de paix en Jésus. Possible ve zany sa manao théorie ve za? Est-ce que c'est possible ou c'est juste de la théorie? Amiko aloha zay za dia possible. Pour moi, c'est possible. Ka raha possible amiko ve tsy ho possible aminao? Et si c'est possible pour moi, pourquoi pas pour toi? Esory daholo mibeky anao rehetrarehetra. Ôte toutes tes béquilles. Ny zavatra haikaikiana anao rehetrarehetra. Fa mandeha amin'ny finoana malaika ny Jesosy. Jesosy, Jesosy, Jesosy. Alléluia. Mais il faut seulement marcher par la foi, Matoky en acceptant Jésus, en croyant en Jésus. Izaho ny mpiandry tsara. Parce qu'il a dit qu'il est le bon berger. Tsara manolotra ny ainy Et le hamonjy ny ondry. bon berger donne sa vie. Iza mifofofo hamoniny ny ainao. Qui cherche après toi pour te tuer? Iza mifofofo hisabote anao. Qui cherche à te saboter? Iza mifofofo hibloke anao. Qui cherche à te bloquer dans tout ce que tu fais? Iza mifofofo hoe amosavy anao. Ensorcelé. Qui cherche à t'ensorceler? Memeza fotsiny. Rigole. Ce n'est pas un problème. Matory tsara. Dors bien. Ny mpiandry ahy tsy matory. Mon bon berger, il ne dort Mpiandry ahy pas. miandry ahy. Il me garde. Il prend soin de moi. Na mihevitra be tahaka n'inona ary ahy. Même si je dors profondément, même si je ronfle, Izy tsy matory. lui, il ne dort jamais. Izy eo foana. Lui, il est toujours là, 24/7. 24/7. Zay ny fiambenana ataony. Il Alléluia. me garde toujours. Ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina zay matahotra azy ka mamonjy azy. Les anges de Dieu tournent, Alléluia. campent autour de ceux qui le craignent. Raha manana masom-panavy amin'ny tompo ianao zao, tsika miresaka zao hitanao fa misy anjely be da be manodidina eto. Si tu as des yeux spirituels maintenant, tu verras qu'il y a les anges de Dieu Raha qui campent. misy tetetika hitoraka tavoahangy any andeha hanafika. Et s'il y a quelqu'un qui, Tavoahangy zany. s'il y a quelqu'un qui cherche Alléluia. à lancer sur moi une bouteille ou quoi que ce soit, ça ne m'atteindra pas. Satria mahery le ato amiko. Parce que celui qui est en moi est puissant. Ary ianao rehefa mandeha eny an-dalana manana an Jesosy Kristy. Et quand tu marches dans la rue et que Jésus est en toi, Jesosy ao anatinao.
ny anjely manodidina anao Les anges campent autour de toi. ka na andeha anao amin'ny 12 alina Même si tu marches à na minuit, andeha anao amin'ny ray maraina à 1 heure du na matin, andeha anao na amfiry na amfiry peu importe l'heure, raha manodidina anao même eo s'il n'y a que des tombeaux autour de na toi, mpamosavy ara manodidina ny tanàna même s'il y a beaucoup de sorcières, miadana ianao tu es en paix. mitsahatra ianao satria nampolony zany rehetra zany ny ao anatinao Jesosy Kristy no anarany. Alléluia, Parce que celui qui est en toi est au-dessus de tout ça. alléluia. Mitsikitsiky ianao mandeha Tu vas sourire en marchant. elomengolo anao mandeha misiotsiko ianao mandeha Tu vas siffler en marchant. de ozy ny olona efa misy favoazana ngasa Mais les gens vont se dire que il n'est pas bien, lui. fiainana sarotro ty fiainana mikorotana ty La vie est difficile et il n'est pas bien, lui. ny olona motomototra daholy Les ny olona gens, kizikizitina daholy les gens sont nerveux, les gens ne rigolent pas ny olona toujours, tia tena ny olona tia ils sont égoïstes, ils aiment la guerre, ils sont fa ianao rehefa sensibles. manana an Jesosy Mais toi, quand tu as Jésus, sarika tu es hiteny heureux, amin'ny endrika ao zany hiteny aminao ça zany paraît sur ton kory visage. ianao tsy miresaka akory ianao fa tsapa fotsiny hoe misy Tu fiadanana ne any parles même pas, mais on voit déjà sur ton visage que tu as la paix, que tu es en paix. rehefa ao amin'ny cité ao miaraka amin'ny Jesosy tsisy atahonana Hein, quand tu es dans les cités avec Jésus, il n'y a aucune crainte. À l'école, tsy ianao toriteny be tu n'as pas besoin de prêcher, fa ianao miaina an'le fiainanao miaraka amin'ny Jesosy. mais tu vis Jésus en toi et ça se voit. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra miteny hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. Marika ety zao tontolo zao ty e. Le monde est malade Ary ny fanafody ty zao tontolo zao ty dia le fahazavana. et la solution pour ce monde, c'est la lumière. Ary ianao le fahazavana. Et c'est toi la lumière. Ary le mitondra fahazavana aminao dia Jesosy Kristy le fahazavana. Et ce qui amène la lumière en toi, c'est Jésus qui est la Alléluia. lumière. Zany Jesosy Kristy zany raha lasaina bava. C'est ça Jésus. Démonstration zao ny fiainana mila atao. Fa tsy théorie. Les gens ont besoin que tu sois démonstratif par rapport à Jésus qui est en toi. Dia miaina amin'le fiainana miaraka amin'ny Jesosy isan'andro isan'andro. Il faut vivre la vie avec Jésus quotidiennement. Alléluia. Velona ny mpanavotra anao. Notre Sauveur est vivant. Tsy misy atahoranao. Tu n'as pas de crainte à avoir. Ny hoavinao. Lazaiko anao zany. Hoavy mamirapiratra. Je te dis que ton avenir est resplendissant. Izao manana hevitra heverana anao. Hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Mba hanananao fanantenana ny amin'ny farany. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Et ce sont des projets de paix et non de malheur. Jérémie 29:11. Jérémie 29:11. Ny olona nge matahotra ny amin'ny hoaviny zany e. Les gens, ils ont peur de leur Ny avenir. olona nge tsisy fanantenana e. Les gens n'ont aucun espoir Fa tsy eo amin'ny Jesosy. quand ils n'ont pas Jésus. Fa ianao manana fanantenana satria Jesosy mitsy le fanantenana. Mais toi, tu as de l'espoir parce que c'est Jésus, l'espoir, Ianao manana l'espérance. fatokina be satria Jesosy mitsy le ao anatinao. Toi, tu es confiant parce que c'est Jésus qui est en toi. Ny olona mamonjy mpitaiza. Malagasy mahalala an'izay. Les gens, ils vont aller voir les guérisseurs malgaches. Ny olona mamonjy dadarabe. Les gens, ils vont voir les marabouts. Ny olona mamonjy mpanandro. Les marabouts, Malaza be avy any Inde. Mahay mamaky ny tananao. c'est très célèbre. Hein? C'est en Inde, des gens qui viennent d'Inde, Tout ils vient de savent lire Madagascar. les lignes de main. Mandray anao izy ao atsara lalàna na ao A67. Ils arrivent à Madagascar, ils peuvent prendre rendez-vous à Tsaralalan ou 67 hectares. Vakiny ny tananao fatany lasanao. Et ils lisent les lignes de ta main. Ary fatany Ils connaissent ton passé et ils disent qu'ils connaissent ton avenir. Manodina no avinao avinao tsara izy. Et ils peuvent détourner ton avenir désastreux en un espoir. Arrêtez. Oh là là, Jesosy. Jesosy. Jesosy ihany. c'est Jésus, Jésus, Jésus seul. Aza mandehandeha aiza na izy. Ne va Ao nulle Jesosy part. Kristy. Va en Jésus. Izaho ny mpiandro tsara. Je suis le bon berger. Izaho ny mpiandro tsara.
ianao nge mahita olona eto Madagasikara costard cravaty avec quatre tena na fa Il y a des gens à Madagascar qui sont bien habillés, qui ont de belles voitures, de manandro reny, mais ils vont voir les marabouts. misy pitaizy reny, Ils ont des guérisseurs. misy mijery azy sy mitondra fiarovana ho azy reny. Asan'ny maiziny zany. Ce sont les esprits du malin. Fa izaho mandeha tongotra, Mais moi, je marche manao kapa à pied, am'izay aleako rehetrarehetra, tsisy atahorako. simplement, Halleluja. et je n'ai peur de Tsisy rien, mampanahy, tsisy mampatahotra ahy. et je ne crains Satria rien, tamin'ny maty Jesosy, parce que velona Jésus mandrakizay. est ressuscité et il vit éternellement. Même la mort, il l'a Ny vaincu. fahafatesa Nazareth. Même la mort, il l'a vaincu. Inona ny adversaire ambony noho ny fahafatesana? Est-ce qu'il y a encore un plus puissant adversaire que la mort? Mba valio kely a. Répondez-moi. Inona ny adversaire ambony noho ny fahafatesana? Est-ce qu'il y a un plus puissant adversaire que la mort? Cancer ave? Est-ce que c'est le cancer? Insuffisance rénale ave? Insuffisance rénale? Tsy fahampim-bola ave? Manque d'argent? Tsy fisinasa ave? Manque de travail? Chômage? Faible be zany raha oharina amin'ny fahafatesana. Ah, c'est très faible par rapport à la mort. Nefa ny fahafatesana mihitsy no nyreseny Jesosy. Halleluja. Alors que Jésus a vaincu la mort. Reseny Jesosy ny fahafatesana. Et si Jésus a vaincu la mort, Inona raha ny mbola mampanahy anao? pourquoi est-ce que je Inona ny crains mbola encore? mampatahotra anao? Pourquoi est-ce que j'ai peur encore? Inona ny diananao an'i Jesosy Kristy? Pourquoi je ne Halleluja. choisis pas Jésus? Manana fiainana mandrakizay ianao, velona mandrakizay ianao, Jesosy ao anatinao. Tu as la vie éternelle quand Jésus est en toi. Rehefa Jesosy ny décrété zavatra ho anao, Quand Jésus décrète pour toi, rehefa izy no miteny quand hoe Jésus, ity no anjaranao, Quand- izao ny fiainanao, izao ny zavatra homeko anao, na anao zay fara hainy eo arany devoly anakana an'io tsy voasaka an'io fa lazaiko anao zany. quand Jésus te Alléluia. décrète que c'est pour toi, le diable, il ne pourra rien faire. Rehefa miteny Jesosy fa azo vady ianao, Quand Jésus dit que tu vas te marier, raha vehivavy, femme, fille, rehefa miteny Jesosy fa tiany ianao ary anome vady saza ho anao izy, quand Jésus dit qu'il va te donner un époux, na iza anakana an'io, na iza hiteny anozina an'io, na iza andravan'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manan-kery zany. Halleluja. quiconque veut aller contre ça n'aura aucun effet parce que Jésus l'a déjà dit. Fa izy no antanteraka ny aminao. Et il va le réaliser pour toi. Miteny amin'olona eto, Je le dis à quelqu'un ici. miteny amin'ny ranabavy ahy eto, Je le dis à une sœur là aujourd'hui izay mieritreritra ary miandro hoe aiza ary le vadiko. qui réfléchit et qui espère, Omeny Jesosy ve sa est-ce qu'il va me donner un mari ou sa pas? manahoana? Omeny Jesosy ianao, Dieu va te donner. ary any le izy. Et c'est déjà en route. Efa omeny anao zay. C'est déjà sur le chemin. Anao tsy manan-kery zany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Mahareta, miandrasa. Sois patiente. Rehefa ny tompo miteny anao, Quand c'est Jésus qui le dit, fa azo zaza ianao, que tu vas avoir un enfant, ianao zay manana fahasahiranana amin'ny fananana, amin'ny fiterahana. toi qui as des difficultés Rehefa décret avy pour any accoucher, an-tany zany, quand c'est un décret céleste, lalàn'ny médiana sy persiana raha tsy azo ovaina. Zay. on ne peut pas changer la loi des Médianites et des Perses. Fa rehefa tonga Daniel io ny lalàn'ny médiana sy persiana, zay tsy anaiky an'io. Mais quand Daniel est arrivé, il a dit non, je n'accepte pas, je ne vais pas suivre ces règles-là. Nalefa tany andavaky ny lio a. On l'a mis dans la gueule des lions, Fa mikombabava ny lioany. mais les lions ont fermé leur gueule. Ny lioana. Iza ny liona tady inakinananao. Il n'y aura aucun lion qui va ouvrir sa gueule. Satria mbola misy liona mahery no zay lioanao. Parce qu'il y a un lion plus puissant. Jesosy Kristy ny anarany. Et c'est Jésus, Ny le anarany lion, de hoe lion amin'ny fokony Joda. le lion de la tribu de Juda. Alléluia! Izany no ao anatinao. C'est ce qui est en toi. Ary zay ny tao amin'ny Daniel. Et c'est ce qui était en Daniel. Ny kombabava ny liona tena lio. Les lions ont fermé leur gueule. Satria mahery le tao anaty. Parce que celui qui était en Daniel était Lalàn'ny plus mediana sy puissant. persiana. Miankohakinareo aminany sary vongana rehefa mandeha ny hira. La loi des Médianites et des Perses, il fallait se prosterner devant les champs. Tsy nanaiky sadraka sy mesaka sy abediny koa zay tsy ankohaka eo zany. Mais chaque...
Shadrach et Abednego n'ont pas fa ny accepté. Andriamanitra mahavonjy anay. Ils ont dit, notre Dieu peut nous sauver. Ary na sy hamonjy anay azy izy zay tsy iankohako Et eo. même s'il ne nous sauve pas, nous n'allons pas nous prosterner. Efa nanana finoana ny fiainana mandrakizay ireo satria fantana ho faty ary izy amin'ny olovelona indray. Parce qu'ils ont la foi en la vie éternelle. Ils savent que même s'ils vont mourir, ils seront quand même vivants Ary tsy niankohako éternellement. sary vongana izy. Ils ne se sont pas Na prosternés. tsipy izy tany anaty afo. On les a jetés dans le feu. Ary ny afo ny rehatra impito mahery no nisan'andro. Et le feu a brûlé 7 fois plus puissant. Fa rehefa tonga Qu'à tao l'habitude. anaty afo izy. Ahoana? Mais quand ils étaient dans le feu, Promenade ny tao. c'était la promenade, ils ne sentaient même pas le feu. Balady ny tao. Halleluja! Ary nisy anankiray niaraka taminy teo raha telo izy nalatsaka tao, efatra no hita tao. Ils étaient 3 dans le feu, mais il y avait 4 personnes. Sarin'i Jesosy Kristy zany. Indro izao momba anareo C'est l'image de Jésus. fataperana zao tontolo zao. Il a Halleluja! dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Inona ny afo mety lalovanao am'izao fotoana? Quel feu tu peux traverser Tsy maintenant? mandoro anao zany. Ça ne va pas te brûler. Tsy ho maimbo afo anao. Tu ne vas même pas sentir le feu. Tsy ho may akory volonao. Tes cheveux ne seront même pas Akory ny brûlés, akanjonao. ni tes vêtements, Fa tsy manan-kery aminao zany. parce que ça n'aura aucun effet sur Satria toi. Jesosy Kristy momba anao. Parce que Jésus est Alléluia. pour toi. Jesosy Kristy manositra anao. Parce que Jésus t'a béni. Halleluja! Ary voalaza fa Andriamanitra dia ino? Afo mandoro. Et c'est écrit que Dieu est un feu Mbola dévorant. nisy afo ambony noho ny afo tao anatin'io lafaoro io. Jesosy Kristy. Nosotomin'i Jesosy fotsiny le afo anankiray. Dieu est un feu dévorant. Il y avait un feu plus puissant Alléluia. que ce feu dans le four. Izy anao eto na Et izy Jésus anao l'a eto. attiré. Ho anao zany teny zany. C'est pour toi cette parole Tia anao aujourd'hui. Jesosy Kristy. Jésus t'aime. Mitrakay anao. Relève la Mifinoa anao. tête. Reste debout. Matoky anao. Reste confiant. Miaina amin'ny finoana ianao. Vis dans la foi. Fa zay velona amin'ny finoana zay no Andriamanitra. Mais celui qui vit par la foi, c'est celui-là que Dieu Ary a zay miaina amin'ny finoana no velona. Halleluja! Mazava ve zany ravana malala? Lalàny mediana sy persiana tsy azo ovaina izy. On ne peut pas changer la loi des Médianites et des Perses. Maika fa ny lalàn'ny tompo. À plus forte raison, la loi de Dieu. Rehefa ny tompo miteny hoe mananjanaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Quand Jésus dit que tu vas enfanter au nom de Jésus, Tsy misy mahatsakana ny fikasana tsara an'Andriamanitra eo aminao. personne ne peut contrer les Alléluia. pensées de Dieu pour toi. Fa mananjavatra tsara omenanao izy. Jésus a de bonnes choses pour toi. Salamy fahatelo amby roapolo. Psaume 23. Jéhovah no mpiandry ahy. Dans Psaume 23, c'est écrit, Jésus est le bon berger. Mahory ahy. Tsy Je ne zavatra manquerai mampahory. de rien, Tsy zavatra mampahory eo amin'ny fiainako. de rien. Halleluja. Zay zavatra mbola tsy omen'ny tompo. Omeny zany mbola tsy sahaza amin'ny fotoana. Fa ny amin'ny androany dia izy no manome zay mety. Alléluia. Ce que Jésus ne donne pas encore, c'est parce que ce n'est pas encore le bon moment. Mais ce qu'il me donne aujourd'hui, c'est que c'est bon pour moi. Mampandry ahy amin'ny ay maitso izy. Fitsarany zany. Il me fait Il me fait reposer Mitsahatra ianao dans de amin'ny verts pâturages. zany eo amin'ny Jesosy Kristy. Ny maitso zany ozy malagasy hoe maitso fanantenana. Pour les Malgaches, le vert, c'est l'espoir. Ny maitso zany dia endrika fiainana. C'est le symbole de la vie, Endrika famelobelomana. Tsy malazo zany fa misy le fiainana. symbole du renouvellement. Mitondra amoron'ny rano fialan-tsasatra izy. Il me Alléluia. dirige près des eaux paisibles. Ho anao reraka, ho anao sasatra, ho anao vizana, ianao very-hevitra. Pour Misy toi rano qui es fialan-tsasatra fatigué. hitondrany Jesosy ianao. Qui est désespéré, il y a une eau paisible où Dieu te dirige. Izy daholo manao zany. C'est lui qui fait tout. Amoron'ny rano fialan-tsasatra izy. Tanao hoe fialan-tsasatra. Il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Il restaure mon âme. Dia nio tsara zany tenin'Andriamanitra zany. Ny teny dia mitondra fiainana ho anao. Réfléchis bien à la parole de Dieu. La parole donne la vie. Izy dia nahasitrana anazy zany. Il a envoyé sa parole. Ty androany. Et sa parole nous guérit. Manafaka anao ty teny ty androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. La parole va te guérir aujourd'hui, va te libérer, Ty androany. va te donner la vie. Jéhovah no mpiandry anao. Jésus est le bon berger Jesosy Kristy pour no toi. anarany. Alléluia. Tsy mba matory Son izy nom na est Jésus. rendremana. Il ne dort ni ne sommeille. Mampandry amin'ny ay maitso izy. Tondra fitsarana ho anao zany.
Il me dirige, il me fait reposer dans de verts pâturages. mitondra amorony rano fialan-tsasatra misy rano misy fiainana Il me dirige près des eaux paisibles. mbola mamelombelona Il renouvelle mon âme. trotraka ianao ve Tu es fatigué, visaka ianao tu es épuisé. zay nao mbola vitako ve ty fiainana ty Tu te dis, est-ce que je peux encore continuer? manahoana ny toyan'izy ty Je suis las. androany jesosy mame rechargement anao ray Aujourd'hui, Alléluia. Jésus te renouvelle. mamelombelona ny falahiko izy amin'ny teny français izy hoe il restaure mon âme ny atao hoe restauré zany a misy zavatra efa ravo ao misy zavatra efa tsy mety ao misy zavatra efa tsy mandeha amin'izay loniny ao dia hoe restaurena restauration Restaurer, ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui n'allait plus, et il faut restaurer. mety efa ravo ao izy ianao tsy hevitra tsonona fiainam-pianakaviana na ny fiainana asa na inona na inona Tu te dis, za miteny aminao fa mbola misy hevitra ao am' jesosy tu te dis que alléluia tout est ravagé pour toi, la vie de famille, le travail, tout. Mais je te dis que Jésus restaure. manangana ny efa ravo jesosy Jésus restaure ce qui est déjà détruit. alléluia Il est le réparateur des brèches. napotika ary ianao Même si tu te crois na détruit à 100% se ho maso zao tontolo zao devant le monde, jesosy mbola manangana anao Jésus te restaure. jesosy mbola mampijoro anao Jésus te fait mettre jesosy mbola debout. mampitraka anao halleluia Jésus te relève la tête. na inona fahotana nataonao tao aloha tao Peu importe les péchés que tu as commis, na vo tamin'ny maraina tamin'ny valo sasany ary zany même si tu l'as commis à 8h30 ce na matin, inona ny teneninao peu importe tes paroles, ce que tu as dit, ce que tu as fait, na inona ny sainao peu importe à quoi tu as pensé, rehefa manatona an Jesosy Kristy ianao tsy mandanao izy quand tu t'approches de Jésus, il ne met jamais dehors celui qui vient à lui. sasany ianao Il te lave, diofiny ianao il te lave, amasininy ianao il te sanctifie, avelany ny elokao il te Alléluia. pardonne. ny devolo manameloka anao C'est le diable qui te culpabilise. devolo mbola mametraka fitadidina anao inona le tamin'ny valo sasany teo e C'est le diable qui te fait souvenir de ce que tu as fait à 8h30 omaly hier, ina le zavatra nataonao tamin'ny roa taona il y a 2 ans, il y a 3 ans. rehefa tonga ao am' Jesosy ianao le avocat Mais le quand, maître quand Jésus est en toi, l'avocat, le maître, le maître hainy foana il sait le faire. Il sait te restaurer. voavelany Il elokao sait te pardonner. ny sainao tady tsy anaiky an'izay ny devolo manelingelina anao ny am'izay fa za miteny aminao fa rehefa vo eo am' Jesosy fotsiny ianao hanaka voavelany elokao Crois-le quand tu es auprès de Jésus. Jésus te pardonne. Même si tu as du mal, même si dans ta tête, tu te dis non, c'est pas possible. Le diable, il te culpabilise. Crois-le. raha miaiky ny fahotantsika isika ozy izy a matoky sy marina izy mamela ny fahatsotsika manafaka atsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous enlever toutes nos iniquités. Mitsangana ianao dia tohizo ny lalanao Relève-toi et continue ton chemin au nom de Jésus. aza mitanondrika Ne baisse pas la tête. aza Ne verihevitra désespère pas. mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy Mets-toi debout, relève-toi. raisy ny tenin'Andriamanitra Prends la parole de raisy Dieu. ny fanahy Prends le feu de l'Esprit. Prends le don de Dieu. Jésus-Christ, le bon berger en toi, ho amin'ny fandresena qui t'emmène à la victoire. mamelombelona ny fanahiko izy Il restaure mon âme. mamelatra latabatra eo anoloko eo mason'ny fahavaloko izy ny fahavalonao Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Jesosy eny efa eo anoloana na inona endrika fahavalo na inona endrika fahavalo na endrika olombelona io na endrika ara-panahy io na endrika inona io na endrika inona io ny tompo efa mamela latabatra eo anoloana dikan'izay tsy mahakasika anao zany halleluia Quand Jésus dresse la table devant toi, peu importe la forme de l'adversaire, Jésus a déjà dressé la table. te amporisika anao Jesosy mandrosoa ianao Jésus veut t'encourager mampahery à anao encore marcher, à avancer. halleluia ny tsoraka azonao sy ny tehinao ireo ny mahafatahotra ny fananaran'ny tompo ny fampianaran'ny tompo ny fahefana avy amin'ny tompo ny tehany zany dia fahefana Ta houlette et ton bâton me rassurent, c'est ce que Jésus dit.
La parole, c'est une puissance. Houlette et bâton. Mbola tsara ve ianao. Ny atao hoe houlette somary misy mifaingo zay. Rehefa mandeha ny ondrika mitady adiditra dia sotomin'le mpiandry amin'iny fotsiny. Rehefa mandeha dia mitady adiditra dia sotominy amin'iny. Zay le hoe houlette. Pour la houlette, il y a une petite crochet et on se sert pour quand les bergers Izy se... no mitantana zany. Rehefa mandeha ny ondry a. Dia Oui, vous sotomina avez compris. amin'iny le tandroka. Tsisy tandroka nefa ny ondry. Alléluia. Rehefa avy eo tasendra miborika ianao zany. Sotominy ianao hoe. Alléluia. Quand tu fais des bêtises, alors avec la houlette, Jésus te rattrape. Raha sendra mihodina ianao sotominy ianao hoe mijery eny masony e. Jésus, il te voit. Fa rehefa tafiditra ao avala ny tompo lazaiko anao zany iny tehany iny misitona anao iny ho aiza ianao. Oui, quand tu es rentré dans l'arène de Dieu, cette houlette-là, elle te tire pour que tu restes là-dedans. Foana iny misitona anao miverina Jésus te foana iny. voit. Alléluia. Jésus te voit. Tsara ne Jesosy. Ary iny mananatra anao. Mety anariny ianao, misy fotoana ianao anariny, misy fotoana ianao faiziny noho ny fitiavany zay. Peut-être qu'il te reprend, mais c'est par amour, il te châtie. Alléluia. Ny tehinao no mahafatahotra. Atao inona ny tehana? Ça sert à quoi un bâton? Ny tehana indray dia iarovana amin'izay manodidina. Un bâton, ça sert pour protéger de l'entourage. Nasaina nitondra tehany Mosesy. Moïse avait un bâton, Nitondra tehany Arona. Aaron avait un bâton Amoaka zanak'Israely tao an'efitra. pour faire sortir l'Israël de l'Égypte. Autorité zany. C'est un signe d'autorité. Ny tehan'ny tompo tehim-pahefana. Le bâton de Jésus te libère de la crainte. Manafaka anao amin'ny tafika le ratsy. Le tena. Alléluia. Napetraka ny tehana saraka an-dranomasina mena. La mer Rouge s'est séparée en deux avec le bâton de Moïse. Ary tadio fa iny tehany iny le tehany Arona iny rehefa nataotao amin'ny maizina taminao tao anatin'ny efitra tao amin'ny tranon'Andriamanitra, efa mainy zany tehany zany fa tonga ny apitso ny tsimoka le izy. Rappelez-vous du bâton d'Aaron qui était sec, mais le lendemain, il y avait des bourgeons. Manome fiainana ho anao ny tompo raha lasa anabavy. Jésus te donne la vie, frères et sœurs. Tehana maina raha lasa mitsimoka. Même un bâton qui était sec a bourgeonné. Rehefa ny tompo ny miasa dia miteny izy mahatateraka an'izay lazainy aminao. Quand Jésus travaille, il dit et il réalise ce qu'il dit. C'est pour toi. Rehefa miteny izy tsy maintsy tateraka izay lazainy. Quand il dit quelque chose, ça se réalise toujours. Manome fiainana izy ho anao. Il te donne la vie be dia be. et la vie, une vie abondante. Alléluia. Mitaha anao Jesosy. Jésus te bénit. Zay nanao zany. Je veux te le dire. Tonga teto tany lazaiko anao fa fitahinana natongavany teto. Et si Jésus est venu sur la terre, c'est pour te bénir. Ny tsodrano natongavany teto. C'est pour nous bénir. Nanosiny izy avy ihany no nozoniny. Zay. Avy Quand il a maudit un ary tonga dia maina ny avy figuier. Et le figuier était sec. Tsisy nozoniny zany na ny ray Il ne maudit pas tsisy nozoniny les zany na ny ray personnes. fa nome